Ny avianan'ny toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy fa 5 ny volana aogositra amin'ny 9 maraina hatramin'ny atalata fa 9 ny volana aogositra amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny afampitandremana mahakasika ny alindranona ny amapin-drivotra ho an'ny morontsiraka Madagasikara iray manontolo. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Mety hisy tandrivindraona mahalana any atsimon'ny Sambava amin'ny maraina be fa misava miandalana ihany izay rehefa atoandro. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora izay mety hatratra hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora hatrany any amin'ny tapany avaratra. Anonjavena hery ny ranomasina ao anatin'izay ka ny avy mionja 2.5 hatramin'ny 2 metatra, mety hatratra 2.5 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana tandrivindraona any amin'ny tapany avaratra amin'ny fiandohan'ny fepitoana ary ho avy atsimo Atsinanana na atsimo ny rivotra any avaratry Toamasina ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra Atsinanana kosa izany any ankafa ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ka ny avy mionja tombanana mahatratra 8.5 hatramin'ny 1 metatra izay mety hatratra hatrany amin'ny 2.5 metatra indraindray. Manoro hatrany Taolanaro ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora, hatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny takariva. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja andidina ny 2.5 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany manomboka ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe na hery ny ranomasina ny avy mionja 2.5 metatra amin'ny fiandohan'ny fepitoana fa iena 2.5 hatramin'ny 2 metatra izany manomboka ny atoandro. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany manomboka ny tolakandro ka ho 12 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina hatrany ny andro ary ho avy andrefana ny rivotra ka manodidina ny 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo izay manomboka ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny onjan-dranomasina dia tombanana andidina ny 1 hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava Andraona Vitsy ary ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy mionja 8.2 hatramin'ny 8.9. Maranantsika azy ho an'ny morontsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby mety hisy tandrivindraona vitsy vao maraina eo anelanelana Analalava sy Nosy-be. Ho maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny toerana sisa. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora ary ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 12 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy onja manodidina ny 8.3 hatramin'ny 8.9 metatra.